Panayo kosa zany loko politika tsy mitovy dia nanamafy ny antso amin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny fitondram-panjakana hitodika amin'ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana. Miray hevitra amin'ny sosokevitry ny ifotoran'ny fanjakana izay kandida natolotry ny fikambanana Soato tao amin'ny commune Ankadikely Ilafy izay nahazo toerana voalohany ho an'ny mpanolotsaina ao an-toerana. Ravakalandriamanalina sy Mamira Samuel no mitatitra ny vaovao. Saika ireo kandida mpifaninana amin'ny ben'ny tanàna avokoa no mandrafitra ny filakevitra kominaly. Araka izany dia avy amin'ny antoko hafa sy fikambanana hafa no miara-miasa amin'ny ben'ny tanàna voafidy. Ahitana taratra izay ny eo anivon'ny commune ambanivohitra Ankadikely Ilafy. Nanamafy ny fahavononana iara-iasa amin'ny ben'ny tanàna voafidy ao an-toerana moa ny avy amin'ny fikambanana Soato izay nahazo toerana iray amin'ny mpanolotsain'ny ben'ny tanàna. Ny anton'izay angambany hoe ny fikambanana Soato amin'ny fikambanana anazy mijoro dia fikambanana mpanao asa soa teto anivon'ny commune Ankadikely Ilafy dia nandray anjara mivantana za tao anatin'le conseiller zay satria hoe fampandrosoana no tadavina dia vonona mpandroso angambany zay no antony dirana mivantana tao anatin'le conseiller. Ny fikambanana Soato dia amin'izay hoe lina fivoarana zay dia nandray anjara ary za manokana mihitsiny nanao an'le conseiller amin'ny fampandrosoana satria nidirana le satria fampandrosoana no tadavina dia aleo niditra conseiller ary vonona hiaraka ampandrosoan'ity tanàna eto amin'ny commune Ankadikely ity, vonona hiara-iasa amin'ny maire zay lany teo zany no tenanay. Sosokevitra narosiny eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna eo amin'ny lafiny ara-potitra-avitr'asa toy ny lalana, ny fahazoana rano-fisotro madio, ny fampidirana jiro, ny lafiny fahasalamam-bahoaka ary ny fanatsarana ny endriky ny tanàna amin'ny ankapobeny.